avec. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Fienambidy telopolo isanjato hatramin'ny fitopolo isanjato ho an'ireo entana fansery manomboka ny iray hatramin'ny telopolo jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. Manolotra ho anao ny vaovao. Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Prime vous présente ny vaovao. Mampanontany tena ny be sy ny maro ny tena zava-misy marina eto Madagasikara raha nahita ny fanapahan-kevitra noraisy ny gouvernemanta ny Burkina Faso. I Madagasikara izay mbola tsy afa-miala amin'ny fiankenan-doha amin'ny firenen-kafa no ny fahasahiranana iaina ny vahoaka sy ny firenena. Ao anaty fotoana fa manana ny lalam-panorenana, rafitra sy ny lalàna momba ny fifidianana vaovao sika izao. Araka izany, takina ny zo andray anjara amin'ny fifidianana eto Madagasikara, hoy ny CODIAM na ny Conseil de la Diaspora Malagasy. Izy ireo izay nanolotra sosikevitra ihany koa ahafahana miroso amin'izany. Tsy mbola tratra amin'ny volana septambra ho avy izao indray ny fanamboarana ny kianja ny Barea amin'ny fanoloana ny bozaka filalaovana raha ny nambara ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena. Vinavinaina ao anatin'ny telo volana no amitana ny fanoloana ny bozaka sy ny fanamboarana ireo asa hafa izay mbola tsy vita ka irosoana ny fanafarana ny teknisianina avy amin'ny CAF anatanteraka ny fijiriana raha ny fanazavana. Nanao kanjo mainty ireo mpino silamo maneran-tany ho fisaonana sy fahatsiarovana ny Hosaina, martiora ny fahalalahana sy ny fandriampahalemana. Ho an'ny teto Antananarivo dia be ampilaminana no nentin'izy ireo nanamariana izany ho fanairana ny rehetra, tsy hanaiky ny fanavakavahana sy ny fandikan-dalàna ary ny tsirariny. Anivelany tao anatin'ny 720 ora manodidina ny 700 ireo namony ainy tao Paris, vokatry ny fiakaran'ny hafanana be loatra hatrany amin'ny 530 degré Celsius raha ny tarehy miaraka vonjimaiky avy amin'ny SAMU na ny sapatra rahavonjitaitra ara-pitsabonina any an-toerana. Ny hafanana tafahoatra amin'ny vatana, ny fijanonana ny fo ary ny tsy fahampindrano no antony mahatonga ireo fahafatesan'ireo raha ny fanazavana hatrany. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no hitsidiana ny tokantrano amin'izao alina izao miarabanao tonga soa tao anatin'ny fampahalalam-baovao manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Isan'ny mampanontany tena ny be sy ny maro ny tena zava-misy marina eto Madagasikara raha nahita ny fanapahan-kevitra noraisiny gouvernemanta ny Burkina Faso iny. I Madagasikara izay mbola tsy afa-miala amin'ny fiankenan-doha amin'ny firenen-kafa hatreto noho ny fahasahiranana sy hiaina ny vahoaka sy ny firenena ankehitriny. Ny matoa an-dahatsoratra. Nanapa-kevitra ny ampitsahatra ny fifandraisana ara-diplomatika amin'ny la Frantsa nanomboka ho malenina amin'ny 20 jona ny gouvernemanta ny Burkina Faso araka ny fanambarana ofisialy navoakan'izy ireo. Araka ny fanazavana nataony, vokatry ny fanombanana lalina ny fifandraisan'ny firenena rototo zany. Nambara ihany koa fa tsy voaja intsony ny foto-kevitra iorenan'ny fiaraha-miasa toy ny fifanajana, ny fitokisana ary ny tsy fitsabahana amin'ny raharaham-pirenena anatiny. Nambara ny gouvernemanta any an-toerana ihany koa fa misy fihetsika ataon'ny la Frantsa hevery ny famanohitohina ny tombontsoa sy ny fiandrianam-pireneny ny Burkina Faso. Na izany aza, nanamafy izy ireo fa ny fifandraisana ara-diplomatika ihany no voakasika ity fanapahan-kevitra ity, fa tsy ny fifandraisana ara-kolotsaina sy ara-tsosialy misy eo amin'ny vahoaka Burkinabe sy ny Frantsay. Ary nanome toky ihany koa ny gouvernemanta ny Burkina Faso fa hiaro ny zony vahiny rehetra monina ao amin'ny firenen'izy ireo. Anisan'izany ny olom-pirenena Frantsay. No amafisina fa ny fahavonona ny anohin'ny politika ivelany maleo tena hanamafy ny fiaraha-miasa amin'ireo firenena samihafa ary ampiroborobo ny fandriampahalemana, ny filaminana ary ny fampandrosoana maharitra.
izay na ny Burkina Faso fa ny eto Madagasikara manahoana. Aiza ho aiza sika amin'izao 70 taona niverenan'ny fahaleovantena izao. Nazava iny ny teny nambaran'ny filohan'ny fanavozana ny Repoblikan'i Madagasikara omaly fa ny fanitrana ny fahavalo tsy maintsy resentsika miaraka satria voatery miankin-doha amin'ny firenena vahiny sika noho izay fanitrana ny firenentsika izay. No mafisiny tamin'izany fa tsy misy firenena mandroso raha mbola miankin-doha amin'ny firenen-kafa. Ny eto Madagasikara izay miankin-doha ary mbola miankin-doha 70 taona taorian'ny niverenan'ny fahaleovantena satria mbola tsy tratra ny fahavitantena ara-tsakafo. Ny angovo ampiasaintsika mbola miankina amin'ireo firenen-kafa. Toy izany koa ny fanafody sy ireo fitaovana ara-pahasalamana eto mijabony marary, ny politika mpanjakana sy ireo tetikasa ara-tsosialy hanampiana ireo mpiray-tanindrazana marefo dia mbola miankina amin'ny vahiny avokoa ary firenena vahiny no mamaty vola ny akamarony. Noho izay faikinan-doha vokatry ny fantrana izay dia anjakan'ny kolotsaina vahiny ny kolotsaina malagasy. No mafisiny teo anatrehan'izany fa mila fiovam-penitra isika rehetra handresena ny faikinan-doha amin'ny firenen-kafa. Ilaina ny fanohizana ny tolona ho an'ny tena fahaleovantena ny matimatesan'ireo mahery fo teto amin'ny firenentsika. Ilaina ny famondronan-kery, ny firaisan-kina, ny firaisan-po ary indrindra ny fametrahana ho ambony ny fitiavan-tanindrazana. Mila samiaraka ny fampiroboroboana ny vokatra anatiny sy ny fanohanana ireo tantsaha. Tokony ahodiny eto toerana ny akora fototra hamoronana asa sy hampitomboana ny sandan'ny vokatra. Ampiasaina ireo fitaovana sy teknika moderna hampitombo ny vokatra sy hanatsara ihany koa ny kalitao. Nambaraina ihany koa fa tsy fehta-mandanonana fotsiny ny fankalazana ny fiverenan'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara fa fotoana natao andiniana lalina ny fiainan'ny firenentsika, hanehoana ny tena fitiavan-tanindrazana ary koa ny anjara biriky entin'ny olom-pirenena tsirairay avy amin'izao fotoany ny fanavaozana hanarenana ny firenentsika izao. Fandraisana ny fitoenan-doham-pirenena hitondra vahaolana maharitra nalàna ny Madagasikara amin'ny fiara-mitantana ara-toe-karena amin'ny any ivelany izay nahazo vanatra amin'izay kosa ireo olom-pirenena tamin'ity androany ity. Maro ireo sehatry ny fandraharana nofehezin'ny vahiny izay efa izana lalàna ho an'ny mpandraharaha eto an-toerana. Nanomboka tamin'izao fanavozana izao raha tsy ilaza fa tsy nisy sehatry ny ariana kibon-tany raha ny fanioan-kevitra trany. Tsiaro Rasoarvelo. Mbola mahazavana ny fiankinan-doha amin'ny any ivelany eo amin'ny sehatra mampihodina ny toe-karena hoy ireo olom-pirenena androany. Na izany, efa zava-dehibe ny fahatsapan'ny filohan'ny fanavozana fa mila manova toe-tsaina mitavandra fanampiana any ivelany isika. Fomba fisainana mikendrindrindry ny hanamaforona ny fahaleovantena ho an'ny fireneny amin'ny alalan'ny famatsiana ny tsena anatiny raha tsy ilaza fa tsy ny araka angofo toy ny fiverenan'ny ny famokarana solitany mavesatra amin'izao fotoana. Fotoana izao hanetsehana ireo sehatra sy harena mamokatra rehetra ho ny olom-pirenena. Tsika manko le mbola le hoe le fahaleovantena no meny farantsay manko le hoe menanareo ny fahaleovantena ozy izy fa hoe toe-karenareo mbola raha mitata. Any zao izy dia efa misy lesika ihany any satria tokony misy zavatra vahana zany any. Fanarenana ny toe-karena dia sehatry ny asa ihany mba ho betsaka ny mpandraharaha zany hanokatra nao amin'ny sehatry ny asa. Eo amin'ny lafiny hoe arena kibon-tany zany ohatran'ny hoe solika fotsiny zao. Io zany dia efa tokony hoe etsehana amin'izay io, tokony efa trandrahana amin'izay zany io solika io mba tsy ahafahantsika miankin-doha amin'ny any ivelany intsony. Efa anisan'ny fampandrosoana io zany eto amin'ny firenena. Tsy mino manantena fa isy ny fanavaozana mitomboka amin'izao dia ny ao ariana rehetra ao. Ny akamaroan'ny tanora zao eto amintsika zao izay mahavita fianarana mandeha any ivelany daholo nefa eto misy sehatra tena hoe afaka hidiran'ny tanora tsirairay mihitsy, ohatra hoe resaka pétrole ohatra zany zao, fa nefa amena trandrahan'ny vahiny ny zavatra rehetra zany le izy. Ohatra zao hoe cobalt zao afaka ataontsika tsara mihitsy le izy, nefa metsika ny vahiny fotsiny le izy zany. Miankina amin'ny fampandrosoana isan'ny paritra ihany koa ny fahaleovantena ny firenena ho ny fanehoan-kevitra hafa. Dingana lehibe araka izany ny fikoanan-doham-pirenena hirosoana tsy ho ela ka angatana ny paikady rehetra atomombana izany. Tokony hoe iseho daholo ny karazan'olona maro samihafa haneo hevitra mba ahitana ny isaky ny faritra zany hoe inona mampandroso ny faritra tsirairay mba hitondra ny etaeta ny faritra tsirairay zany ireo mpisehatra ao anatin'izay
dinidinika izay dia tokony hitondrany hoe inona amin'ny lafiny tokony hampandrosoana any amin'ny faritra tsirairay misy azy avy mba ahitana taratra ny fampandrosoana tsirairay isam-paritra na ara-toekanena na ara-kolontsaina na ara-tsosialy dia mahaleo tena zany ny malagasy amin'izay fotoana izay. Ao anatin'io fikaonan-dio io izany no anapahana ny hevitra rehetra hita amin'ny tanàna ny Madagasikara, ny fampandrosoana ny Madagasikara ao anaty izay fanapahan-kevitra vita ao izany miseho ao dia iny no mamaritra ny fampandrosoana ny Madagasikara, ekina ny fampaleovan-tena ny Madagasikara. Miandry fanovana lehibe ny olom-pirenena amin'izao fotoana fanavozana izao, indrindra ny analana ny Madagasikara ao anatin'ny saritsary-paleovan-tena izay nisy hatramin'izay hoy izy ireo. Miantoka ny fahaleovan-tena amin'ny sehatra hafa ihany koa ny fitoniana ara-politika ka izay rehetra izay no andrasan'ny olom-pirenena amin'izao fahaenina amby enimpolo taona niverena ny fahaleovan-tena ny firenena izao hoy ireo olom-pirenena. Mbola mahakasika izay fiainam-pirenena izay hatrany, efa ao anatin'ny fotoana fanomanana lalam-panorenana isika izao, rafitra sy lalàna momba ny fifidianana vaovao. Araka izany, takena ny zo andray anjara amin'ny fifidianana eto Madagasikara ho ny CODIAM na ny Conseil de la Diaspora Malagasy. Izy ireo izay nanolotra sosokevitra ihany koa ahafahana miroso amin'izay fifidianana izay. Arao ary ny mahakasika izay. Takina ny andraisan'ireo diaspora malagasy anjara amin'ny fifidianana rehetra ho avy eto Madagasikara ny taona 2017. Izy ireo izay manodidina ny 2 hatramin'ny 2 tapitrisa monina ivelan'ny Madagasikara ary mandray anjara mivantana amin'ny fampandrosoana ny firenena. Vola manodidina ny $500 tapitrisa no alefan'izy ireo amelomana fianakaviana, andoavana saram-pianarana, hitsaboana ny marary ary ampiasaina amina tetikasa maro miteraka asa eto Madagasikara. Mampandroso ny firenena isika. Nefa nahoana ny diaspora no tsy manana zo andray anjara amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Firenena maro toa ny Senegaly, Mali, Cap-Vert, Algérie no efa mamela ny diaspora hifidy ary misy solotena ao amin'ny parlementa mihitsy aza. Rary ny sitsiny raha manao izany fitakiana ny zo andray anjara amin'ny fifidianana izany koa isika malagasy monina ivelan'ny Madagasikara. Izany no nanosika anay anorina ny CODIAM, Conseil de la Diaspora Malagasy, na ny filan-kevitra ny ampielezana malagasy. Mandalo fotoana manatantara sika izao ary manavao ny tenany i Madagasikara. Ao anaty fotoana fanomanana lalam-panorenana, rafitra sy lalàna momba ny fifidianana vaovao ihany koa. Eo anatrehan'izany, nanolotra sosokevitra ireo diaspora ahafana miroso amin'izany. Teboka telo lehibe angatahana fanovana. Voalohany, fanoratana ao amin'ny lalam-panorenana ny zoan'ny malagasy monina ivelan'ny Madagasikara hifidy. Ny faharoa, fampidirana ao amin'ny fehezan-dalàna momba ny fifidianana ny pitsopitsony momba ny fanatanterahana ara-teknika izany fifidianana izany. Ny fahatelo, fampiarana ny lalàna mba ahafahantsika mandaja-bato amin'ny fifidianana filoham-pirenena ka say atao amin'ny taona 2017. Ny CODIAM dia tsy atoko politika, tsy mandany amin'ny kandida ary tsy mitady fahefana, fa fikambanana miady ho an'ny zoan'ny malagasy tsirairay fotsiny. Fotoana izao ahafana miroso amin'izany ka iantsona ireo diaspora rehetra hanatevin-darana ny tolona. Tokony aseho hoy ny CODIAM fa tsy manapaka ny maha-izy azy ny malagasy ny elanelana. Iray ny vahoaka malagasy na aiza toerana misy azy. Tontolon'ny fanatanjahantena tsy mbola ho tratra amin'ny volana septambra ho avy izao indray ny fanoloana ny bozaka filalaovana ao amin'ny kianjan'ny Barimamasina ho ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena. Vinavinaina ho vita ao anatin'ny 3 volana kosa nefa izany sy ny fanamboarana ireo asa hafa mbola tsy vita ka irosona ny fanafarana ny teknisianina avy amin'ny CAF fanatanteraka ny fitsiriana raha ny fanazavana. Rina Fitiavana. Tsy mbola afaka handray ny lalao fifanitsanana fiadiana ny amboarana africaine ny CAN 2027 ataony ekipa ampirenena malagasy amin'ny volana septambra indray ny kianja Barimamasina
antony tsy otratra amin'ny fotoana io ny fanoloana ny bozaka sy ny fanamboarana ireo asa hafa isan'ny notakin'ny CAF raha nambarany ministry ny tanora sy ny fanatanjahanteny. Mirosotsika amina fanaovana torbidy satria fatantsika fa nitseram-barim-panjakana no ahafahantsika miroso amin'ny fividianana ny pelouse satria fananapa-kevitra ny fitondram-panjakana fa irosotsika amina terrain hybride dia efa mikarakara ny pitsopitsony makasika ny tseram-barim-panjakana ahafahantsika mividy an'izany pelouse synthétique zany ny ministère amin'izao fotoana zao. Efa miroso koa tsika amin'ny fanavaozana sy fananganana n'ilay vestiaire izay nisany teboka fahavalo izay andrasan'ny inspecteur amin'ny CAF. Nieritriretina zany ao anatin'ny 3 volana no ahafahana miroso amin'izay fametrahana ny terrain synthétique izay. Kendrenany amin'ny volana oktobra no azo anaovana lalao andrana ny Kanjabare Mamasina ka irosona ny fitsariana ataon'ny CAF azona ny fankatoavana. Nieritreritra ny ministère zany hoe à la fois manompoka ny orinasa mametraka n'ilay terrain synthétique ary mifahindran-dalana amin'izay zany anafatra antsika andreo technician eo anivon'ny CAF anao ny fitsirihana ary koa ijery ny andalana ao anatin'izay 3 volana zay ny fepetra mba tsy hataraiky ny fomba ahafahantsika mahazo an'izay homologation antikianjany Barea ity zay. Fantatsika tsara fa ny terrain hybride ny terrain hybride dia afaka ahafahantsika mahazo homologation na ny terrain synthétique zany na ny terrain bozaka natoraly dia afaka azahoana homologation daholo reo fa averiky foana nanotogatsika safidy ny terrain synthétique zany dia mba hamoramora kokoa an'ireo mpilalao malagasy izay mitady ravinahitra any ivelany mba ataontsika hoe hanana fahafahana kokoa milalao amin'izany kianja satria eto Madagasikara no eritreretina foana no ahafahany. Tsy aivina trany mitetana 770 tapitrisa dolara na manodidina ny 500 sy 300 miliara ariary ny teti-bola mpanjakana na namboarany fitondrana teo aloha ny Kanjabare saingy tsy nahazo fankatoavana avy amin'ny FIFA sy ny CAF ny kianja hatramin'izao mbola nisy vola mahery ny 500 sy 700 tapitrisa ariary fanampy noranina teo anelanelany taona 2020 sy 2021 ho fanatsarana ny Kanjany Bare na efa tsy nahazo fankatoavana zany raha nitatitry ny fitsarana momba ny konty. Ndrasy ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena ankehitriny ny fanamboarana ny kianja izay isan'ny fepetra takina amin'ny fahazoana ny fankatoavana ka andrasana ny fitsariana ataon'ny inspecteur avy amin'ny CAF. Koa ny fankalazana ny fetim-pirenena kosa indray naneho firaisan-kina ny mponina tao amin'ny komuna Viliazo nandritra ny fankalazana ny 25 taona niverena ny fahaleovantena ny eo an-toerana izay nahitana hira gasy goavana sy fizarana marim-pakasitrahana maro samihafa tamin'ity androany ity. Mirana Irimanjaka. Toy ny fanao isan-taona niara-ny faly sy nanao fety ny mponina ao amin'ny komuna Viliazo teo ambany fitarian'ny ben'ny tanàna eo an-toerana. Hira gasy goavana miaraka tamin'ny fanomezana marim-pakasitrahana ho an'ireo ankizy nahazo naoty tsara tamin'ny fanadinam-panjakana 2024. Ny eto Viliazo dia natao 17 jona mba fanomezam-boninahitra ny komina Rahavavy izay manao rimbo manatsoa feferana. Ka io zany efa kolotsaina mihitsy satria ny ragasy zany ange kolotsaina malagasy ary indrindra ny fanomezana marim-pakasitrahana ho an'ireo ankizy afa-panadinana isa-taona dia anisan'ny fitezanana ankizy ihany koa zany ary indrindra itsonjovana no avy ho an'ireny taranaka faramandimby izay sy lofidimbin'ny aly ireny. Ankilan'izay nanamafy ny ben'ny tanàna teto fa mitohy ny fanamboarana ny lalana mirefy 530 kilometatra ampifandray ireo komuna manodidina izay efa natomboka ny herinandro lasa teo. Nisy androany ny fivoriana niarahana tamin'ireo komity mpanatanteraka ny asa sy ny ben'ny tanàna. Ny antony moa dia tsotra mba ahafahana tsara miara-miasa amin'ny zanakam-pielezana sy ny komina ambanivohitra Viliazo ary dia tsapa tokoa ny fankatiavana sy firaisan-kina eo anatrehan'ny zanakam-pielezana sy ny fiangonana ary ny komina Viliazo amin'ny fanatanterahana ny asa. Izay asa iarahana amin'ny faritra Analamanga izay niantoko any Anzin kanefa kosa ny voalava mitetsy ambony ny antoko any Gazoal dia tapaka androany fa itoy ny lalana amin'ny latsinainy na dia teo aiza betim-pirenena. Tsy aivina trany ampifandray komuna maro io lalana amboarina io ary koa anova endrika ny komuna Viliazo. Ny faratsian'ny lalana izay isan'ny sakana tsy ahafahana mampandroso ny komuna ka antony rosona tamin'ny fitadiavana fiaraha-miasa sy fiaraha-miombon'antoka samihafa. Ny ampandroson'ny komuna sy ampivoatra ny farim-piainan'ny mponina no tanjona ary hatao laharam-pahamehana hoy ny ben'ny tanàna ao an-toerana nanamafy.
lafim-baovao hafa mitaky ny ampetoana vonjy maika ny fanafarana vary sy famoana izany manerana nosy ireo tanjapamokatra amin'ny faritra loatra mangoro tafidina valonjato hatramin'ny arivo ariary ny kilony vary akotra any an-toerana amin'izao fotoana raha ny fitaraina ny ireo tanjapamokatra mbola maro ihany koa ireo tahirim-bary tranainy tratra ny vary voaniakatra ny fararano farany teo raha ny fanazavana arahoary ny antsiprian'izay. Vary akotra manodidina ny 200 hatramin'ny 700 taonina teo tamin'ireo vokatra tombanana ho manodidina ny 5,000 taonina no novidian'ny SPM na ny State Procurement of Madagascar tamin'ny vidiny 700 ariary tany Ambatomainty sy Amparafaravola faritra loatra mangoro ny volana aprily 2022 lasa teo. Nijanona nefa ny fividianana taorian'ny fahatrarana ny tanjona voalohany dia ny ampiverina amin'ny laon'ny fividianana ireo mpanangom-bokatra ny vidim-bary fa ihany koa no ny olana ara-pitovana sy ara-bola dia ny fataran'ny fandoavana ny volana ireo tanjasasany efa nanatitra ny variny ary ny fafenoan'ny toerana fitahirizana. Vokatra izany mbola maro ny tahirim-bary tsy lafo any an-toerana amin'izao fotoana efa niakatra ihany koa ny vokatry ny fararano atona ampitotongana indray ny vidim-bary ankehitriny. Ny iray kilao amin'ny vary akotra izay tafidina 700 ariary hatramin'ny 1000 ariary indray amin'izao fotoana misy ireo mandefa ny azy 900 ariary noho ny faratsian'ny lalana antony anovan'ireo tanjapamokatra antsoavo amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny ampitsahatra vonjomaika ny fanafarana vary ahafahan'izy ireo mivarotra sy mandany ny vokatra eto an-toerana. Amin'izao tena mahatsiaro hoe mahatiantoka tanteraka ilay tantsaha satria ny masokarenan'ny vary nambolena tamin'ity taona 2025-2026 tia manodidina 80 sy 500 nefa ny vary izay amidy amin'izao 700 ariary. Tena fahatiantoka ray lavaka mihitsy ny tena misy nefa ny zezika sy ny fitaovam-pambolena rehetrarehetra niakatra daholo ary mitsaksa ary mbola voanafiana indray ho an'ny zezika sy ny gazermona dia tena mahatsiaro fahatiantoka ray lavaka mihitsy ny an'ny tantsaha amin'izao. Ny zavatra mangatana amin'ilay fitondram-panjakana zany mba asiana fijerena akaiky le mpamboly fa tena maty eo koa le fanafarana vary be loatra efa mba tokony ajana satria efa tamin'ny volana desambra zay nefa nandondona tany amin'ny ministera sy ny fitondram-panjakana maheta isan-karazany mba hainao aloha le fidiran'le stock fa tena ino mamono tanteraka le vary eto tanàna vokaritsika eto tanàna amidy mora loatra le vary. Ankoatra ny fampiatoana vonjomaika ny fanafarana vary, mbola miandry ny fanohizan'ny SPM ny fampanantenana hividy ny vokatra sisa tavela ihany koa ireo tanjapamokatra ao amin'ny faritra loatra mangoro amin'izao fotoana. Le stock ny fanapanantena ny fanjakana hoe ho raisin zareo le izy ary voaingana ary ny tao amin'ny région no nitady magasin de stockage hoe anangona vary zareo nefa hatramin'izao tsy hita ihany zay fandraisan zareo andraikitra tsy hita na any amin'ny télé sy radio tsy mba eno hoe hividy ny vary izay mbola tavela zareo nefa napanantena dia ohatrany hoe verivery an-javona eto zay ty tsy hita zay zavatra ho atao. Ny olona moa zany betsaka no menomenona fa mbola tsy hita hoe tratrany akory atao dia mbola sahirana miasa koa ny mampakatra ny any an-tsaha satria mipangala vary koa zao betsaka dia asa zay zavatra mety hitranga indray rehefa kelikely atsoatso fa dia efa menomenona dia menomenona ny olona amin'izao fotoana na mively tena sy ny varotra isan-karazany ary tena hita hoe miraikitra tsy mandeha mihitsy tratran'le vary mora. Andrasana araka izany ny valiten'ny tompony andraikitra manoloana ity fitakiana ireo tanjapamokatra ity. Raha tsy misy ny fepetra raisina, ahina hatrany ny asiany surproduction, itony fidina ny vidim-bary ka hiasarotra hatrany ny fivarotana sy fandaniana ny vokatra raha ny fitarainana hatrany. Fa isendy vetivety ao anatin'ny doka fohy isika mialohan'ny hidirana amin'ny tapany faharoa. Aza misaraka amin'ny Cool TV ary. Vibrez au cœur de la Coupe du Monde avec les télés Hisense, sponsor officiel de la Coupe du Monde 2026. Du 11 juin au 19 juillet, prix spécial Coupe du Monde, uniquement dans tous les magasins Cosmos, sur une gamme de modèles avec des remises allant jusqu'à 17%. Hisense, innover pour une vie meilleure. Cosmos, votre partenaire de confiance.
simba ndray nyfandrina mila fandrina vaovao antsika ahoana ny atao fa mbola tsapy nyvolakasitsika amin'izao tsy olana izany pas de cash pas de souci nividiana entana an'io aloavo tsikelikely hatramin'ny 3 volana miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra ao amin'ny Cosmos irery ihany ny fahany olana izy mianakavy miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra ary ianao ihany koa pas de cash pas de souci miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra eny amin'ny magasin Cosmos manerany Madagascar azadino miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra tsy olana ny tsy fananam-bola eny eo mividiana entana an'io ary aloavo tsikelikely mandritra ny 3 volana miaraka amin'ny mirindra tanteraka ny fikasanao. Face à la crise mondiale de l'énergie, choisissez le kit anti-délestage ou l'autonomie totale. Grâce à des panneaux solaires haute performance, bénéficiez d'une production optimale. Avec ZK-Digimax, découvrez une technologie nouvelle génération, modulaire, simple et surtout sans câblage encombrant. Une énergie fiable et entièrement contrôlée. De 5 à 125 kVA, en monophasé ou triphasé, pour tous. ZK-Digimax, distribué exclusivement par TED. Une multitude de solutions. L'une d'entre elles est faite pour vous. Téléphone na inona no afaka mamianao. Écran HD 6,7 pouces, caméra 50 mégapixels, batterie manana tanjaka 5000 milliampères amin'ny vidiny tena mirary 499 000 ariary fotsiny. Ny Samsung Galaxy A07 fihenam-bidy hatramin'ny 1000 ariary. Tolotra manan-kery hatramin'ny 10 Jolay any amin'ireo magazay Cosmos rehetra. Fainganary fa voafetra ny entana. Cosmos, votre partenaire de confiance. Vivez la Coupe du Monde avec une définition d'image incroyable avec la télé TCL. En plus, du 11 juin au 19 juillet, pour tout achat d'une télé TCL, uniquement dans tous les magasins Cosmos, participez à la tombola TCL World Cup avec 4 télé TCL à gagner. Uniquement dans tous les magasins Cosmos. Avec TCL, chaque moment du World Cup devient spectaculaire. Cosmos, votre partenaire de confiance. Malagasy mifety asan-drato feonao ataoko inakira ianao. Fais très attention avec cette femme. Mon amour pour Rosalinda n'a rien d'impossible. Êtes-vous prêt à découvrir le plus grand concours de chant d'Afrique francophone? Kylian Tonelli va tenter de résister pour le sprint final de la saison. hatramin'ny 30 jona ataovy aingana andre abonnementanao dia mahazo chaîne rehetra mandritra ny 30 andro. Coucou Angie. Coucou. L'historien letrana kosa tena jay. Merci Benji. Inaty tena tsy instagrammable mihitsy. Te hanolo jiro sy carotte ato fa dans le rouge amin'ny budget zao. Mandalova Batimax promo be volana juillet manontolo. Cliqueo tsy liantsingé. Asaramanitra miavaka fihenam-bidy 10,000 isanjato be zao ho an'ny sanitaire sy carrelage ary luminaire. Fihenam-bidy 10 isanjato kosa ny amin'ireo kojakoja sy fitaovana ilaina amin'ny fanorenana. Fihenam-bidy 30 isanjato hatramin'ny 70 isanjato ho an'ireo entana fin de série manomboka ny iray hatramin'ny 30 jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Itanao mpivarotra rehetrarehetra meilleure qualité mitondra vitamine C. Ny goût tegna naturel tsy piraty fa tegna réel. Parfait orange, fraise et coco sy parfum maro isan-karazany. Avy agny Europe an'le tegna top. Mina mety aminao. UPRIM, Université privée de Madagascar. La formation à distance de l'UPRIM, pratique, fiable, efficace. Étudiez à votre rythme, où que vous soyez et quand vous voulez. Vous êtes en quête d'une promotion professionnelle? Vous êtes fonctionnaire visant un reclassement? Vous pouvez travailler et étudier en même temps pour viser votre diplôme à travers le téléenseignement de l'UPRIM. Licence et Master 2. Habilité par l'État jusqu'à la 5e année et reconnu par la fonction publique jusqu'à catégorie 8. Encadrement innovant via une plateforme numérique permettant un
un regroupement en ligne avec interaction, droit, communication, gestion et management, commerce et marketing. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Mekaiser pasiana be Yellow Up mety amin'toa tolotra miavaka hatramin'ny 20 jona zao ihany 500 méga nahavitra 9 minitra 900 ariary fotsiny afaka vidiana foana rehefa lany Yellow Up 500 méga 900 ariary monja tsotra kely tiandreo aingana ny dièse 322 étoile 61 dièse na midira ao amin'ny super app yes et moi yes. Tapany faharoa ny fampahalalam-baovao mbola manasana ao hatrany hanaraka izany hatramin'ny farany anohizantsika ny fampahalalam-baovao nanolotra fanampiana toy ny fitafiana sy lamba firakotra ary kilalao sy kojakoja ilaina amin'ny andavanandro ho an'ny centre énergie amin'izao volan'ny ankisy sy ny asaramanitra izao ny avy eo anivon'ny première agence de microfinance na ny PAMF mendrika tohanana ny adidy antsoroan'ny centre énergie amin'ny fandraisana an-tanana ireo ankizy ireo ka antony izao tosika izao raha ny fanazavana tsy azo asoarvelo tonga nanolotra fanampiana ho an'ny centre énergie izay miaro ireo ankizy ny lalana manodidina ny 300 isa amin'izao fotoana ny avy eo anivon'ny première agence de microfinance na ny PAMF adidy mankadiry mendrika tohany ny antsoroan'ny centre énergie amin'ny fiarovana sy fampisitrahana n'ireo ankizy njony izay mifanitsy indrindra amin'ny fomba fijery ny PAMF antony fanohanana azy ireo ka nanolorana vary sy kojakoja ilaina amin'ny andavanandro lamba firakotra hiatrehana izao andro ririnina izao kitapo sy akanjo ary kiraro tsy adinany koa ny kilalao sy biscuit anamariana izao volany ankisy sy asaramanitra izao izay zany manana politika corporate social responsabilité sociétale d'entreprise tsy hoe lafiny ara-tsosialy ihany fa zona ankizy mahitsy ny resantsika eto ary hitatsika teo ny rafitra sy ny drafitra ary ny fomba fijeryn'ity centre ity dia mifanitsy mahitsy hoe raha ohatra ka manohana izay an'izao centre izao dia manana adidy izy eo amin'ny lafiny sosialy sy ara-ekonomika amin'ny firenena satria manana fijery izay manana engagement ihany koa ny orinasa première agence de microfinance amin'izay zavatra izay androany tsika akatoky ny fety nasionaly dia tsy afaka ho jerena fotsiny ireo ankizy ireo manana soa ireo mitovy amintsika malagasy rehetra dia misy fety maromaro mety hoe tonga indray ny noely ohatr'izany dia fanatona foana izahay dia hitanay miaraka eo hoe inona no tosi-tanana azo atao andry-zareo mba tsy hoe zavatra tsy mifanandrify amin'le paikadindry zareo no hoentina zany zava-dehibe sy tena ilain'ny centre énergie ny fanampiana tahaka izao ho ireo ankizy sy ny tompon'andraikitra rehetra raha nakasitraka ny tosika nataon'ny PAMF ary izao fanampiana ohatran'izao zany agnisany agnatin'ny fiarovana ny ankizy dia ny ankizy manana ankizy anazy dia izay manana zony izy ary ny zavatra rehetra noentina androany dia tafiditra agnatin'izay fiarovana zony ankizy zay ka zava-dehibe zay satria itsika zao ohatra mijery ny bodofotsy miditra agnatin'ny ririnina atsika mangatsika ny andro ary raha tsisy ny bodofotsy na dia hoe aty amin'ny centre izy dikan'izay karazany hoe tsy miasa tsisy mahasamihafa anazy any amin'ny lalana sy aty amin'ny centre raha tsisy izay bodofotsy zay manafana ry zareo takan'izay sakafo satria zany zay ny manacentre ny centre zay ny fiarovana ny ankizy agnatin'ny zony voalohany koa zay ny sakafo zay tena miatra tanteraka amin'ny fiainany ankizy zany zay ary manatsara ny fiainany zay ary zay tsy mahavita tena fa zay nanolorana fisaorana be dia be amin'ny fahatongavanareo nanolotra ny zavatra lehibe tena lehibe noho ny ho an'ny masoa ho an'ireo ankizy aby ireo ary tafiditra raha lazaiko zay amin'ny fiarovana ny ankizy tsy mijanona hatreo ny fanampiana fa itoy unité générale ny PAMF rehefa nitsidika ireo efitrano fandraisana ireo ankizy izay hita fa mila fanavozana ihany koa ny PAMF izay manava ohatra ny fanoloran-tenany amin'ireo vondrom-piarahamonina marefo ka manam-pirofo ny hetsika tahaka izao fa miezaka isan'andro anampy amin'ny fampihenana ny fahantrany sy ny fanelikiliana ara-tsosialy sy ara-toekarena ny première agence de microfinance
tontolony fandripalemana nanao akanjo mainty ireo mpino silamo maneran-tany ho fisaonana ny fahatsiarovana ny Hoseine martora ny fahalalana sy ny fandripalemana ho an'ny teto Antananarivo dia be ampilaminana no nentiny izy ireo nanamariana izany ho fanairana ny rehetra tsy aneky ny fanavakavana sy ny fandikan-dalàna ary ny tsirariny raha ny fanazavana Hona Saina. Izandreo natsiaro ny Imam Hoseine ireo mpino silamo teto Madagasikara dia be ampilaminana no nentin'izy ireo nanamariana izany teny Ankorondrano. Fahatsiarovana ny nahafatesany Imam Hoseine. Iza moa Imam Hoseine? Imam Hoseine dia zafikely mpaminany Mohamad. Dia Imam Hoseine io nanao sorona ny tenany sy ny fianakaviany. Marina netiny hatramin'ny zaza ambehivavy tamin'ny toerana atao hoe Karbala ao Irak dia niady amin'ny tsy fahamarinana, miady amin'ny tsy aradrarina, nitsangana tamin'ny fampitsanganana ny fahamarinana. Izy zany no rainy olona afaka. Zay nahatonga anay malahelo mikanjo akanjo mainty amin'ny andro 10 ny volana Muharram. Na i Gandhi izay nanao révolution tany Inde dia naka ohatra tamin'ny Imam Hoseine. I Nelson Mandela tao Afrika Atsimo dia naka ohatra tamin'ny Imam Hoseine. Teto amin'ny moské Ankorondrano manodidina ny 10 ireo mpino nanatanteraka izay dia be izay itakina ny fanajana ny zon'olombelona, fanarahan-dalàna sy ny fandripalemana ho fanohizana ny ady nataony Imam Hoseine. Fa ny zavatra nitranga dia tapakandro fotsiny le izy tamin'ny andro 10. Tapakandro le izy satria maramila 3 alina niady tamina olona tsy maramila akory fa fianakaviana eo amin'ny 100 mahery kely teo fotsiny no vonony natao vonomoka nataondreo maramila 3 alina reo. Ny filarana hitanareo teo zany dia fampisehoana mitsangana hoe izahay dia miaraka amin'ny Imam Hoseine ary mitsangana miaraka amin'ny fahamarinana. Zany hoe silamo rehetrarehetra mahalala ny tantarany Imam Hoseine fa ny shiite kosa dia maneho azy tena arabatana an'ilay alahelo. Hatramin'izay ny silamo dia mitsangana foana amin'ny tsirariny ary fantatra zay efa hatramin'ny andron'ny révolution socialiste ka hatratia amin'ny fanavaozana. Tsy hanavana fiaviana, finoana, loko na sata ara-tsosialy izay tolona isin'ny fandripalemana maneran-tany izay ny fahamarinana ary ny fanajana zo anatin'ny fihavanana sy ny firaisan-kina fa andraikitry ny tsirairay hoy ny afatra tamin'ity taona ity. Ankoatra ny diabe nentin'izy ireo nanamariana izay fahatsiarovan'izay ihany koa ny fanomezan-dra ho fanavotana ny mpiarabelona. Fa mangataka fanadihadiana ifotony momba ny fitantanana ny komuna ny mponina ho mora ranogara faritra loatra mangoro amin'izao fotoana. Angatana ihany koa izy ireo ny hanesorana ny ben'ny tanàna noho ny antony maro samihafa mampitaraina ireo vahoaka ny toerana. Araoarina Tsiprianzay. Raha toa ka somary nangingina tato ato niverina indray ny fitakiana ataon'ireo mponina mangataka fialana ben'ny tanàna. Isan'izany ny amin'ny komuna mora ranogara faritra alaotra mangoro. Maro ireo fitarainana sy fanakanana voaray avy amin'ny mponina mikasika ny fitantanana ny komuna ka tsy ekena intsony moa izy ireo ny fitantanana ny ben'ny tanàna. Zao rehetrarehetra zao zany dia efa misy hoe tsy mety daholo hatrany amin'ny farany moa hoe fanavaozana ny mpitondra reny zany tsisy afa-tsy izay ngamba sisa ny solution satria ireo mpitondra rehetrarehetra dia mbola tantarana velany ny président teo aloha daholo ireo rehetrarehetra reo. Zay aloha ny tena olana voalohany. Dia ny fananatany moa arakarak'izay ireo misoratra fa fitondrana mihitsy ratsy tantana fitantanana teto amin'ny komina mora ranogara satria efa nisy vola maromaro ihany namen'ny société ambadidy teto tsy hitanay izay marina taminazy. Avy eo ilay zavatra tsy niainga tany amin'ny vinavina ny vahoaka fa rehefa tena poritra dia lasa nananjorojoro zavatra tsy nilainay fotsiny ilay izy. Tsy dia nisy intérêt loatra tany aminay fisiny. Ny fitantanana ato amin'ny komina izay misy anay izay nieritreretina ho andray ray aman-dreny ny tantananay tsisy tombontsombom-pakaty aminay zanaka sy ny vahoaka tantaniny. Ao ny resaka fitrandrahana lafao be mihitsy tsisy tamberina ndraikitra makaty amin'ny fokotany zany. Anna misy ara fisamborana sy ny ana dia ny madinika ny tratra amin'ilay izy fa ny tena trondro vaventy zany dia tsy tafiditra ao anaty vovo mihitsy. Faharoa manarakarak'izay
dia makasika ny resaka fananantany sy ny resaka tohana ara-bola ho an'ny Tatsa satria ny akamaroan'ny mponina ato amin'ny commune Morangokara toko dia mpamboly avokoa. Dia nefa ny makasika ny tohana rehetra dia natao an'olom-bitsy ilay izy fa tsy misy mipaka tanteraka ny vahoaka madinika. Magataka amin'ny fitondram-panjakana sy ireo manam-pahefana izy ireo hijery akaiky sy andray fepetra takiany lalàna, tanjona ny ampanjakan'ny fahamarinana, iarovana ny tombotsoam-bahoaka, zava-dehibe ihany koa ny fiarovana ny tombontsoa iombonan'ny mponina sy ny fanohanana ny fanjakana foibe ankehitriny ho fampandrosoana miaingainy fotony hoy ny KMT ao an-toerana izay nametraka rafitra sy mpikambana eny anivon'ny fokotany. Satria maromaro ny fitarainana izay efa napetrakay any amin'ny ministeran'ny atany, any amin'ny présidence sy ny sisa makasika ny fitantanana tsy ara-dalàna eto anivon'ny commune. Ohatra fotsiny ny ristourna, ny tany izay alaina tsy ara-dalàna izay anananay profo mazava matoa izay afaka miteny an'izany satria nangononay ny hevitry ny olona rehetrarehetra amin'ny mahakomity miaro ny tolonanay. Ny volana May 4 lasa teo no napetraka teny amin'ny sampandrarano sahana izany ireo fitarainana ireo ka andrasana ny vokatra izay. Andrasana ihany koa ny fidenanay fotony hirosoana amin'ny fanadihadiana haitana izay tena zava-misy marina any an-toerana. Tsy diso anjara tamin'ny fankalazana ny 20 taona nahazoan'i Madagasikara ny fahaleovan-tenany tao amin'ny commune Ankiloka, distrikan'ny Toliara faharoa, hetsika maro samihafa no nentina nanamariana izany natao hanamafisana ny firaisan-kina sy ny fifankatiavan'ny mponina. Bonhomme Élisée, Koloan'ny Toliara. Fisafonina nataon'ireo andehan-tafika no tarian'ireo manam-pahefana, narahina matso lehibe nandraisan'ireo mpianatra fikambanana isan-karazany ary ireo sampandraharam-panjakana sy tsy miankina anjara no nanamarika ny fanambohan'ny fankalazana ny 19 taona ny fahaleovan-tenan'i Madagasikara teto amin'ny commune Ankiloaka. Nandritra ireo kabarin'ny fandimbiasana no nanamafisany ben'ny tanàna ny mahazava-dehibe ny firaisan-kina sy ny fiarahamientana ho fanatanterana ny fampandrosoana ny commune sy ny firenena. Ngandroandroany zao tsy hoe kafety avao hoe 26 ngandro zay fe androandroany zay manatantara ho an'ny firenentsika toy zay anatiny zay ny mpianatsy abiaby zao voasoatra amin'ny laharam-pianarany agny zao andro 26 zao hoe fahaleovan-tena. Io fahaleovan-tena tsy hoe manany ava latsaky baka an-dragnitsagny avao fa nisy raha latsaky ny tao, nisy ainanao foy tao, misy raha simba ny tao fa tsika anakafarato laha mijery an'izay mahita hoe aha hery bevata lahy ny nataony ny ray aman-dreny taloha reo fa raha iafarato tsy tokony hanao tsinitsiny koa ty firenena toy ka hoy aho hoe tsika iaby zao ndao tsika hiara-miroso handroso amin'izao toera misy antsika kiraikiraiky aby engatsika ny tsy mety abiaby any. Ankoatry ny fiaraha-misakafo tao anatin'ny firaisan-kina sy ny fihavanana dia lalao ara-panatanjahan-tena no namaranana ny fankalazana teto amin'ny commune Ankiloaka. Nandray anjara mavitrika tamin'izany ireo tanora lahy sy vavy ka nampiseho ny firaisan-kina amin'ny fankalazana ny fetim-pirenena. Fa toy ny tanàna rehetra kosa dia manana ny tantara ny andohany ihany koa ny fokotany Ambojafy ao anatin'ny commune Nandihizana Karion. Iray amin'ireo fokotany 110 ao anatin'ny commune izy ka mifototra amin'ny fambolena sy ny fiompiana ireo mponina ny toerana. Ny makasika izay indray ary no arahantsika tao anatin'ny zanam-pandarana fantaro amin'ny dialina ity. Enso Rasoary Malala. Iray amin'ireo fokotany 110 ao anatin'ny commune Nandihizana Karion no misy ny fokotany Ambojafy izay avy amin'ny teny hoe vohitra sy zafy natambatra toy ny tanàna rehetra dia manana ny tantarany sy mampiavaka azy ihany koa ny fokotany. Mbola miaina anaty fambolena sy fiompiana ny mponina amin'izao fotoana izao. Eo andalam-pandrosoana ny tanàna ankehitriny raha ny fanazavana avy amin'ny sefim-pokotany eo amin'ny fokotany Ambojafy. Anarana Ambojafy dia misy tanàna vohitra avy amin'ireny ambony riny zany teny mponina taloha mipetraka teny ny ireo karazana taolo rehetrarehetra taloha dia rehefa nisy le fanafiana taloha reny dia somary nisy mifindra dia namonjy vohatra taty ambany ny zafikely dia rehefa nanotaniana fotsiny zany tany ambony tany hoe anakaiza aby ny izy dia ny zafy any ambany any
dia lasa zay na tonga le vohitry ny zafy dia lasa hoe ambohijafy zay le nambohijafy aminazy dia izy voa zay mambohijafy ny ambohijafy ankehitriny io hatreto dia tsy dia mbola misy fa resaka fiarina sy fambolenana fotsiny miompiompy ihany miompy fa ao anatin'ny fiezahana manentana an'le olona teny fototra amin'izay satria nisy ihany ny fahazarana kely miaina tao anatin'ny faritry ny ala ny fanjakana izay marihana fa tsy dia ara-dalàna dia lasa ohatrany hoe niankipo kely tamin'iny le olona nefa le izy arak'izay dia zao vao manentana zany dia miezaka mihitsy zay zany tena hoe maezaka mpiavaka sy anentana ny mponina ambohijafy mihitsy hoe tena hoe hifototra amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Noho ny tsy fisian'ny fivelomana ankoatra ny fambolena sy ny fiompiana lasa manao fiarina ny ivelan'ny tanàna ny mponina izay anisany ezaka mbola ho atao ny ampiroboroboana io fambolena sy fiompiana io ho fotom-pivelomana feno sy ampy ho an'ny rehetra raha ny fanazavana hatrany na izany aza efa misy ihany ny asa ho atao ampitomboana ny fotom-pivelomana ao an-tsoerana amin'ny sehatra hafa. Ny tanàna ny somary nivoatra fa ny fiainana mbola tsy dia tena mivoatra tsara fa lasa ohatrany hoe lasa ny ivelany manao fiarina tady fivelomana ny akafa fotsiny amin'izao zany tena tompona ndraikitra amin'izao dia tena mandresy lahatra mihitsy amin'ny olona hoe hifototra amin'ilay fiompiana sy fambolena ary miaraka amin'ny teknisianina maro zay amin'izany dia karazany efa miditra amin'izay zany izy zao amin'izao efa somary efa miompiompitrondro ohatr'izany ny olona ary efa mio fa mbola tsy tena tafatoetra tsara zay fa inona fa amin'ny avy zao tena efa iova. Na mbola maro azy ireo fanampy sedrany fokotany ambohijafy indrindra eo amin'ny lafin'ny fivelomana ny mponina efa misy ny ezaka atao ampandrosoana ny tanàna tanjo ireo tompon'andraikitra sy ny mponina ny anamafisana sehatry ny fambolena sy ny fiompiana sady ampivelatra sehatra hafa fa ny rehetra mahita fivelomana maharitra raha ny fanazavana. Fa iray amin'ireo mpandrara sonomy iraiki-po tanteraka amin'ny Madagasikara Isianioa izany antony manokana ny fifandrifiany daty naterahany sy ny daty nazona ny fahaleovantena izany hoe ny 20 jona 1720 mahery ny 2 miliara ariary ny vola very ho azy tamin'ireny fandrobana niseo nandritry ny hetsika ny volana septambra 2022 ireny na izany tsy mahafoy an'i Madagasikara ny tenany raha ny fanazavana Yves Richard. Izy no Isianioa iray amin'ireo mpandrara sinoa manana ny mampiavaka azy noho ny fifandraisany amin'ny Madagasikara. Efa 10 taona mahery no natongavany teto amintsika mialohany nanapahany-hevitra ny onona sy andrara teto ampolon'ny firenena no tetezany ka i Madagasikara no nandresy lahatra azy. Maro ny antony saingy loha laharana ny fifandrifian'ny daty naterahany sy ny daty nahazona ny fahaleovantena. Madagasikara zany no safidiana satria le ny mponina na ny vahoaka zany tsara fandray ary manaraka zay ny sakafo mety daholo dia ary indrindraindrindra ny daty naterahako dia ny 9 jona 1720. Ny sehatry ny varitra no tena ifantohan'ny Isianioa eto. Tsy vitany mandrara mitaona ireo sinoa namany ho avy eto amintsika ihany koa izy ka ampolon'ireo efa tonga teto mandrara ankehitriny. Isianioa izay zary nanana fifamatorana lalina amin'ny Madagasikara sy ny vahoaka ka nateo azy ny fandrobana ny magazainy nandritry ny hetsika ny volana septambra 2022 tsy mahasaraka ny firenena Isianioa. Taditsika ny tamin'ny taona 5 sy 20 volana septambra ny 15 ny volana dia nisy an'iny zavatra niseho iny zaho nanana mangazay teny Kasomanga may tao ary very 2 miliara ariary marary zany nefa raha fanody aho dia mbola nisafidy iveriny eto Madagasikara ihany. Io toetrany tsy milavilefina io no tiany Isianioa ampitaina amin'ny Malagasy amin'izao fitsingerena ny 12 taona ny fahaleovantena izao. Eo ihany koa ny fitiavana ny tanindrazana sy ny fanompoana azy amin'ny fomadio. Manana harena maro i Madagasikara ka tsy sarotra ny mampandroso azy rehefa manana ireo toetra fototra ireo ny rehetra. Androany tara 30 taona eo i Madagasikara tamin'ny Chine raha ny sehatry ny fandrarana ho ny tenany. Azo atao ny manarina izany rehefa voajery ny sakana mampikatso ny fivelarana ny fandrarana eto amintsika. Fandoavana taxe sa impôt zany
dia zay sa mahatsiaro hoe ohatrany misy be loatra indraindray dia indraindray le tombarotra azonay tsy mifanaraka am'le izy fa ny antenaina ny antenaina zany izy manokana izy manokana dia hoe mba ataovo ampidimy kely le taxa sy na 790 kilometatra eo aza ny elanelana manasaraka ny Chine sy Madagasikara hoy Shenyuya tsy mahatsiaro lavitra sy irery ao manana ny Madagasikara sy ny vahoakany izay mahafaly ahatrany. Faly Madagasikara faly Madagasikara mitovy. Lafim-baovao hafa kosa indray nanentana ny vahoaka ny Morondava hitandro ny fahadiovana ny avy eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana ka nirotsaka nanadio ny morontsiraka ahitana ireo toeram-pitsangatsanganana ao Morondava. Nandray anjara tamin'izany ihany koa ireo tompony andraikitry ny faritra Menabe isika izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana sy fiadiana amin'ny haintany ary ny andro iraisam-pirenena ho an'ny karazan-java-mananaina ho an'ny rampitso ny Antsiprianjay. Maresaka avy any ivelany kosa indray tao anatin'ny 420 ora olona manodidina ny 700 teo no namono any tao Paris vokatry ny fiakaran'ny hafanana be loatra hatrany amin'ny 5 degré Celsius raha ny tarehimarika vonjimaika avy amin'ny samuna ny sapandrara vonjitaitra rapitsaboana ny toerana. Ny hafanana tafahoatra amin'ny vatana ny fijanonan'ny fo ary ny tsy fampindrano no isan'ny antony nahatonga ireo fahafatesana ireo raha iverenana tao anatin'ny 10 taona farany. Olona manodidina ny 2,000 sy 1 alina teo raha ny hatambatra ny namono ainy no ny hafanana tafahoatra tany Frantsa raha ny antontanisa avy amin'ireo tompony andraikitra ny toerana trany. Dia ny maresaka avy any ivelany ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no manakatona ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ity alina ity hankasitrana fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany rapitsindray veloma tompoko. Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Uprime vous a présenté Ni Vaovao. Fianambidy 30 isanjato hatramin'ny 70 isanjato ho an'ireo entana fin de série manomboka ny iray hatramin'ny 30 jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. Tiago, Jimina, orange, fraise et coco, si parfum maro isan-karazany. Jimina, Mina Meterna. Nanolotra ho anao teo Ny Vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.